Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifarinana no iarapanantsika tratra ity alakamisy 7 amby 20 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra aotsika dia ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 10:20, Exodosy toko 10:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira izao firana izao an Jehova ka nanao hoe: hira ho an Jehova fa avo indrindra izy. Soavaly sy ny mpitangina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehova no heriko sy fiterako, fa efa famonjena izy. Izao n'Andriamanitro ka hankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka nandratra azy aho. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra mpiady mahery no asehon'ny bokin'ny Exodosy ho toetra n'Andriamanitra voalohany indrindra. Andininy 7, Jehova dia mpiady mahery. Yahvé na Jehova na hoe Yahvé Tsabaoth no asehon'ity hoe mpiady mahery ity. Jeneraly mpitaritra mihitsy moa raha zay no mahalaza azy. Mpitarika afika Andriamanitra, zay no asary asehon'ny bokin'ny Exodosy. Mazava ho azy satria ny Exodosy toko 10:20 dia tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ary tafita tamin'ny ranomasina mena noho ny fitantanan'Andriamanitra sy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Nisaraka ny ranomasina rehefa nikapohany tamin'ny Mosesy tamin'ny tehina ary dia rendrika tao anatiny izany ranomasina izany kosa ny miaramila ny Farao. Dia rehefa tafita Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihira ity salamo ity tononkira eto ambanimasitsika ity ny tapany voalohany. Hiran'ny olona avy nandresy, hiran'ny olona mahatsiaro ny fitantanan'Andriamanitra, hiran'ny olona mahatsiaro fa afaka tao anatin'ny ady sarotra ity toko 10:20 ity. Jehova no heriko sy fiterako, fa efa famonjena izy. Raha toa ka mametra-panontaniana itsika hoe nahoana moa Mosesy no miteny manao hoe Jehova no heriko? Izy no heriko. Olona manahoana no afaka miteny an'izany? Olona manahoana no miteny an'izany hoe Jehova no heriko? Raha toa ka mijery ilay lalana andiavan'ny zanak'Israely tsika dia ny olona miteny izany teny izany hoe nao n'Andriamanitra ny heriko dia izao olona avy nandalo fizahan-toetra mahamay. 400 taona ny zanak'Israely babo nandevozina tany Egypta. Mosesy dia nitezain'Andriamanitra sy ny filahan'Andriamanitra tany an'efitra. Rehefa miteny izany hoe Jehova no heriko dia ny zavatra tsapanao voalohany indrindra dia ny mahatsinitsinina anao, ny mahazava-poana anao, ny maha hoe tsy dia ny herin'olombelona loatra, tsy ny fahaizan'olombelona, tsy ny fahendren'olombelona ny fototra fa ny herin'Andriamanitra. Rehefa tena tsapantsika io fetratsika io, rehefa tena tsapantsika lay fetratsika, lay fahalementsika, mampalemy antsika, dia miasa Andriamanitra. Exodosy toko 4:20, eo anoloana ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ny Egyptianina ato aoriana manenjika azy, mifofo ny ainy, ary efa tazany fa ao aorianany miaramila ny Farao masika te hamono ny zanak'Israely. Izy amin'io miaraka amin'ny zazam-behivavy, miaraka amin'ny entan-kely, miaraka amin'ny omby aman'ondry izay anentina avy any Egypta dia ho any amin'ny tany Kanana. Eo anoloana ranomasina, tapitala-kale, tapitra ny lalana azo aleha. Zay ny dikany hoe tapitala-kale, tapitra ny lalana azo naleha, tsisy naleha intsony, tapitra eo anoloana ny ranomasina. Tao anatin'izany no niatorahan'Andriamanitra niatorahan'i Mosesy tamin'Andriamanitra hoe Tompo, tambaran'ny olona, tezitra amiko ny olona,
satria tapidalaka le izy. Zany no nitarika azy nivoaka ny Egypta, tonga eto amoron-drano ho vonoiny ny Egyptiana na ho faty ao anaty rano. Tapidalaka le ihany. De hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ao anaty ranomasina. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso hatrany izy eo amin'io ranomasina io. Jehova no heriko. Ny olona miteny an'izany de hotsika eto hoe olona izay nahatsiaro hoe tsy mahavita na inona rehefa tsy eo Andriamanitra. Indraindray ny olombelona maha olombelona azy de sarotra amin'ny olona mihitsy ny manaiky ho ampian'Andriamanitra. Sarotra ny olona indraindray raha moa amin'izao andro de hoe raha misy ve Andriamanitra de misy fahantrany, raha misy ve Andriamanitra de misy anomanany, raha misy ve Andriamanitra de misy ady, raha misy ve Andriamanitra moa tsy ataony sambatra ataony ny olona rehetra. Tsy manahirana Andriamanitra mihitsy ny manao sambatra atsika. Fa ny manahirana atsika de ny mandray ny fahasambarana tolotr'Andriamanitra. Tsy manahirana Andriamanitra mihitsy ny manome fiadanana atsika, fa ny manahirana de zao isika tsy mandray ny fiadanana tolotr'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny tompo manao hoe ao amin'ny Jaona manao hoe maizina ingena miraperitra tao, mazava na miraperitra tao maizina fa tsy nandray azy ny maizina. Tonga tetỳ ambonin'ny tany ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray azy ny olombelona. No zany dia amin'ity andinitsy oatra masina ity de mazava tsara fa tsy Andriamanitra akory ny malemy, fa ny olona ny malemy finoana. Tsy Andriamanitra ny manapetra, fa ny olona ny tsy manatona ny herin'Andriamanitra. Mosesy amin'ity salamo aty Exodosy 2:20 de manaitra ny mpino manao hoe iza ny anteheranao, inona ny anteheranao, fa raha mbola miantehitra mierinao ianao de ny fahavalo ao aorinanao no hitanao na ny ranomasina eo anoloanao ny tsapanao. Olona mahatsiaro tapidalaka le ve? De hoy Mosesy manao hoe Jehova no heriko. Rehefa miantehitra amin'Andriamanitra tsy tapidalaka le zany. Ny olona manana Andriamanitra tsy tapidalaka le zany. Ny olona manana ny tompo. Ny olona manana an'Andriamanitra tsy very na aiza na aiza, satria ny lalana hitondran'Andriamanitra ny mpanompony tsy lalana mahapotika azy fa lalana mampiorina azy amin'ny finoana. Havako tena ny herinandro sika. Zao taona vaovao zao mbola fifampiarabana tsara mihitsy zao. Hoy Mosesy eto manao hoe Jehova no heriko. Jehova no herinao. Matoki fa Jehova no herinao. Rehefa miteny hoe hereto Mosesy dia tsy hoe hery ara-tsaina ihany zany, fa hery ara-batana, hery ara-panahy. Zany hoe zay ahafahanao manohitra ny sarotra. La hery zay fitaovana mihitsy ara zay azo ilazana azy, mampijoro anao mahatonga anao mandresy ny sarotra. Havako malala. De nahoana ary ianao mikivy, nahoana ianao ny manany amin'ny ho avy, nahoana ianao mitebiteby, aiza ny finoanao? Fa i Mosesy eto de resy lahatra fa ny ranomasina ny sarahan'Andriamanitra. Hitanay maso zany ho Mosesy. Ka hoana ianao tsy ampahitan'Andriamanitra ny heriny? Nosoatra masina Jehova no herinao. Voalohany antsika teo olona manahoana moa? Ny olona mahatsiaro ny herin'Andriamanitra, olona nahatsiaro nandalo fizaham-toetra. Fa ny faharoa, ny olona mahatsiaro ny herin'Andriamanitra manokana ihany koa dia olona zay efa nofolahan'Andriamanitra, nitezain'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra ary nanaiky ny tefen'Andriamanitra. Manakanefa moa ny olona be fahamaliana. Tsaroantsika ndray maka Petera teo amin'ny ranomasina. Tonga Jesosy avany mipetraka tao amin'ny lakana. Alohan'izay aloha Jesosy taminy efa avy nitory teny Jesosy. Ndao amin'izay alatsao amin'ny lalina ny aratonareo. Be fahamaliana moa Petera. Kinona moa fe ianao koa ve Jesosy? Efatry ny alina nge zay e. Nga ianao mahay noho zay. Efatry ny alina zay ny nanarato. Ary aiza koa ny misy manarato atoandro. Nanomboka oviana koa ty arato ty no latsaka amin'ity atoandro be ty. Nitrondro am'izao atoandro be zao any amin'ny farany ambany be any. Ka inona ny trondro azonao? Ianao ndray ve nampianatra anay Jesosy? Kanefa moa
olon-dehibe ianao ny teny de alao atao ihany zay ny teneninao. Niakatra ny trondro saika rovotra ny arato. Hoy Mosesy eto hoe Jehova no heriko. Ny olona zay mahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny olona zay mahita ny herin'Andriamanitra, mahatsiaro ny herin'Andriamanitra de zao ny olona nanaiky ho tefen'Andriamanitra. Tsy olona be famalina, tsy olona be doika amin'Andriamanitra. Ndraiky antsika be doika amin'Andriamanitra tahaka ny Petera. Ndraindray tsika be famalina amin'Andriamanitra tahaka ny Jona mpaminany. Fa izao ry havako malala, ekeo ifanefen'Andriamanitra anao. Ekeo fa tsy maintsy ho avy ny ampandresen'Andriamanitra sa ny hon'ny Andriamanitra ny heriny aminao. Herin'Andriamanitra zay tsy voafetra ny sain'olombelona sy ny fotoanan'olombelona, fa meteza aloha tefen'Andriamanitra, meteza karakaren'Andriamanitra, meteza amboarin'Andriamanitra ho mafy orina ny fononao. Mafy nahazo ny zanak'Israely tany Egipta, mafy nahazo andro Mosesy. Fa rehefa nanaiky ny tefen'Andriamanitra, nanaiky nanompo an'Andriamanitra de zao nampahitan'Andriamanitra ny heriny. Jehova no heriko satria miantehitra aminy aho, manaiky tefeny aho, mino azy aho. Fa ny fahatelo zay hotsika manao hoe olona manahoana no mahatsapa ny herin'Andriamanitra, olona manahoana no mandray ny herin'Andriamanitra. Dia aseho ny bokin'ny Exodosy io koa. Olona izay mino mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra. Misy ange kristianina mitonona ho kristianina, tonona ho tian'Andriamanitra, fa tsy tena tian'Andriamanitra. Matoa Jesoa nanontany an'i Petera intelo manao hoe moty hafa ianao. Dia misy fitiavana intelo be zao andrasan'Andriamanitra amin'ny olombelona, andrasan'Andriamanitra aminao. Fitiavana intelo misesy tahaky ny mahatelo zay ray an'Andriamanitra. Zany hoe fitiavana feno, fa tsy hoe fitiavana amin'ny saina, fitiavana amin'ny fanahy, fitiavana amin'ny vatana, fitiavana amin'ny fo manontolo. Zay le fitiavana feno. Fa mety misy ny olona tian'Andriamanitra makany amin'ny toerana maro samihafa mety ahitana zany saingy sao tsy tena tian'Andriamanitra am'izay iandrasan'Andriamanitra azy. Ry havako malala, rehefa tena mino an'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra, de zao asehon'Andriamanitra aminao ny heriny. Tsy hoe za nge Tompo mahafantatra ny fetrako ihany, za manaiky tefenao Tompo, de zay ataonao zay mahasoa ataon'Andriamanitra. Tsy zay ihany ka. Zava-dehibe zay fa tsy zay ihany. Fa tian'ny Tompo mihitsy ianao iankina aminy, apetraka ao aminy fitokisana. Azay ny tian'ny Tompo. Natonga ny zanak'Israely nentin'Andriamanitra teo amoron'ny ranomasina nge mba hanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny, mba hitokisany zanak'Israely aminy mandrakizay hoe ny ranomasina aza ny saraka. Ny fahavalo letika tao anatin'io ranomasina io, zay tafita. Mba hampiorina an'izay finoany zay. Zay ny nanaovan'Andriamanitra zay fahagagany zay. Rehefa mino ianao, de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hoy Jesoa. Rehefa mino ianao, de hitanao ny herin'Andriamanitra hoy Mosesy eto. Ry havako, aza isan'izay tsy mino ary, fa mino ny herin'Andriamanitra. Mino ny herin'Andriamanitra. Ny herin'olombelona manapetra. Ny herin'olombelona mety tsy azo nomena ianao. Ny herin'olombelona mety ho tsy mateza. Fa ny herin'Andriamanitra tsy voafetra na iza na iza. Inona ny mahatonga anao anana zany herin'Andriamanitra zany? Tsy zavatra tsy azonao ananana zany. Azonao ananana zany herin'Andriamanitra zany. Amin'ny lafiny hoe tiavo Andriamanitra, hitokiso Andriamanitra, ary fantariny hoe meteza ho tefen'Andriamanitra. Fa ny faharoa Mosesy de zao, Jehova no heriko sy fiderako. Izy, raha miteny hoe fiderako de izy no asandratro, izy no omeko voninahitra. Ry havako, mijery ny fiainan'izao tontolo zao sy ny famirapiratana an'izao tontolo zao sika de zao toa tsy mana-toerana eto amin'ity zao tontolo zao ty intsony zany hoe fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Toa reharehan'olombelona.
to voninahitr'olombelona zany no miparitaka sy asehon'ny olombelona avy amin'ny fotoana ankehitriny ary rehefa izay no asandratry ny olombelona ny heriny ny veriny zavatra vitany sy ny ainy de zao manjary tsy sambatra izy tsy vitany hoe tsy sambatra fa manjary mora kivy izy mora resy izy lavo izy mienjery izy soraka tsara Paoly andeha anintsika matotrareo kristianina ny Damaskosy eo ambonin'ny sovaliny ao anatin'ny freareana ao anatin'ny fahatokisa-tena tanteraka ao anatin'ny toetsaina voninahim-piasa hery isambotra ny kristianina tany Damaskosy toy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy hoe nandre ny feon'ny tompo Saoly nahoana ianao ny manenjika nienjera teny ambony soavaly Saoly ry havako iza no omenao voninahitra ny olombelona ve ndraindray rehefa tafita amin'ny zavatra lalovantsika isika de ndraindray tsy Andriamanitra nomentsika voninahitra fa ndraindray ny tenatsika ndraindray ny hafa ndraindray tsy hitatsika mihitsy hoe io Andriamanitra io ange teo foana io Andriamanitra io nahatafita ahy io Andriamanitra io niaro ahy io Andriamanitra io niazona fa ndraindray de zao tsy hitatsika zany Andriamanitra zany fa ny tenatsika no hitatsika fahombiazatsika no hitatsika satria tsika mety hoe zange niasa be zange minanam-bola zange mahafatatr'olona zange niaro tory sy ny sisa rehetra zany rehetra zany fitaovana satria tsy hainao rery akory ny niaro tory teto am'ty tany ty tsy hainao rery niasa mafy be de be miasa mafy lavitra no ianao tsy hainao rery akory no niaritra tsy hainao rery nianatra tsy hainao rery fa nanao zany be de be nanao zany fa tsy tonga amin'ny toerana misy atsika ary na tonga amin'ny toerana misy atsika ara tsy sambatra oatra atsika no ny antony maro samihafa fa ianao iza no omenao voninahitra inona no omenao voninahitra havako io Mosesy manao hoe omeo voninahitra Andriamanitra asandrato ny voninahitra Andriamanitra atao vitany manodidina anao fa olona mahatoky an'Andriamanitra ianao olona manana Andriamanitra azonao ianterana havako tena ny herinandro sika ny tompony tantana sy ampahery anao anomenao hery am'izao tena ny herinandro zao mba ho hiala ny akivina hiala ny tahotra hiala ny tebiteby ary engany eo am-ponao ny fideranan'Andriamanitra ka hiteny tahaka Mosesy ianao manao hoe Jehova no heriko tanjako izy ny mampijoro aho izy ny fiderako ary ny famonjena de afiana hivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa herinay sy fiderana ianao tompo toy izao zahay satria eo ianao ndraindray zay tompo raha mijery ny fiainanay de hitanao fa sahirany zahay daly fantrahana tsy fananana olam-pianakaviana olana amy toeram-piasana mandalo zava-manahirana maro isan-karazany misaotra tompo fa ianao no herin'ny mpanomponao ianao no herin'ny mpanomponao ary tsy avelanao hiankina amin'ny herin'ny tenanay zay efa marefo tsy avelanao hiankina amin'ny olombelona koa fa miovy reny tsy avelanao hiankina amin'ny zava-boary fa manapitra misaotra tompo fa ianao ny herinay de ataovy ety anatinay mandrakariva ny fanahinao masina lay fanahy hery lay fanahy lay fanahy mampatanjaka anay orona amin'ny finoana lay fanahy ny fitiavana sy ny finoana ampahere izy tompo zay ampitoero ety anatinay mandrakariva ny fanahy jereo ny tontolo andronay anio Jesosy ataovy fanomezam-boninahitra anao amindrao fo zahay ataovy itoerany fifaliana tontolo andronay anio de amariny tompo fa sambatra izay manana anao amin'ny anaranao Jesosy amen